Lalambavao makasika ny tontolon'ny finoana tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana no tanterahan'ny Brown Synod Apartany Antananarivo eo anivon'ny fiangonana FLM tamin'ny volana Jolay lasa teo dia pastora miisa 13 no voaterina afindra toerana ankilany efa tsy mankasitraka izany ny kristianina avy amin'ny fitandremana voakasika izany fanoloana mpitandrana izany ka nanapa-kevitra ny tondra ny hevitra izy ireo eo anivon'ny Brown Synod Apartany tamin'ity andro androany ity. Misy ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra makasika an'izay ndao arahantsika. Zany ny tena olana dia eto amin'ny FLM Synod Apartany Antananarivo fa amin'ny ankapobeny amin'ny fiainan'ny fiangonana Luterana Malagasy dia milamina tsara ara-dalàna fa ny eto Synod Apartany Antananarivo ihany manan'olana satria nisy ny famindana pastora Faobe nataon'ny Synod Apartany Antananarivo nanomboka tamin'ny volana Jolay 2024 ary rehefa nilavin'ny kristiana rehetra zany nanomboka tamin'izany fotoana zany hatramin'izao fotoana isiany fivoriany be ny Synod Apartany Antananarivo ordinaire zao session ordinaire mbola tonga eto zany tena ny ankehitriny solitenan'ireo fiangonana maro izay voakasika amin'ny zavatra io eo amin'ny fitandremana maro samihafa tonga manamafy mitondra ny teny fiangaviana mba hiemora ny Synod Apartany Antananarivo amin'ny fanapahan-keviny io satria dia manakorotana fiainam-piangonana fiainam-panahin'ny kristianina rehetra mihitsy io fanendrena pastor io tsy mifanaraka amin'ny etaetan'ny vahoakan'Andriamanitra zany satria ireo pastor ireo dia mpiandrondry ny kojakoja ny kolokolo an'ireo kristianireo nefa dia nesorina amin'ny fotoana tsy mamety azy ary ho an'ny FLM Ambatovinaka manokana ohatra dia ireo pastora telo izay tompona ndraikitra ao dia nalana ndray niaraka tamin'izao famindrana pastor zao ka tsy fantatra mihitsy hoe inona zatra fonosiny sy ny tena heviny ary ny tena antony ataon'ny fonosina zao famindrana pastor ataon'ny Synod Apartany Antananarivo zao.